samy mahatsapa fa tafahoatra loatra fa ty kolokolo ty ihany a tena base ny problème Madagasikara fa lasa otage ny firenena lasa otage ny firenena noho ny mpanao kolokolo ary le mpanao kolokolo reny mirearea mandrahona n'olo pirenena rehetrarehetra eto everindreo fa voavidiny volandreo daholo ny olona rehetrarehetra zao mba imaginetsika zany enge fa ny fitsarana ny mpitsarany lazaina mpanao kolokolo nefa ny fond problème ny fitsarana de zay didy mpitsarana voaka mpitsara nge rehefa mikasikasikasika olon-dehibe de tsy ampiarina de lasa le mpitsara ny manao kolokolo resinay ohatra fotsiny nay syndicaliste problème maneramady didy mpitsarana nge fa navoaka mpitsara verina miasa reo olona reo fa nohon'le hoe zay no mitondra zao raha mbola zay no mitondra da tsy miverina amin'ny asanareo anareo zany ny kolokolo avileta mampalemy ny système judiciaire eto Madagasikara manolohan zany rehetrarehetra zany de nanapa-kevitra izy ray fa ho velarina misehatra ankoatra ny syndicaliste ty fitakina ady amin'ny kolokolo ty zay syndicat de anao hatramin'ny farany fa zay mahatsiaro tena ilaina ny herin'ny vahoaka malagasy rehetra ny ady amin'ny kolokolo zay natonga anay niantso ny société civile zay natonga anay niantso ny parlementaire ary miantso ny hery rehetra misy eto Madagasikara fa ty ady amin'ny kolokolo ty raha ty tanindrazana marina isika raha ty anavitra ny firenena marina isika rehetrarehetra andao ty ady amin'ny kolokolo ty no andao atao fa ty ny fanety be firenena fa lasa takaronaina firenena lasa takaronaina ny voaka malagasy zay no mahatonga anay natsonay lalompanao gazety ilazanay farapitso talata fahafolo volana me de ampiantso fivorian'ny hery velona rehetra misy eto Madagasikara izy hay misy eto Madagasikara zany hoe reo fikambanana maro isan-karazany zay mety misy ny mpanao politika ny syndicat reo fikambanana radrazana asa rehetrarehetra zay misy ny gemme ny fivimpamansy reo fikambanana asa rehetrarehetra reo atsonay reo ordre professionnel re atsonay andao atsika miantso anareo izahay syndicaliste raha mba tsapanareo fa mitombona somarina ny zavatra nangatanay raha mba tsapanareo fa mitombona somarina ny tolona ataonay miantso anareo izahay ary amin'ny gymnase couvert Mahamasina rapitso amin'ny sivy andoatsika araka ifandresy lahatra farany ary anapa-kevitra inona ny atao hamana izahay fa tsy amaly anay mihitsy ny fanjakana 12 andro lasa zay nametrana ny dossier plainte contre la corruption des dirigeants tsisy tohiny mihitsy to handrahonana foana na zinay isanandro sanandro rosamborona one tao an'izao one ary amin'ny polisy maso isanandro sanandro atrano amin'ny tokantrano ao de misy polisy mitsikily fantatray zany zay no mahatonga anay miantso an'ireo